Manamevanga ny fahasalamagna ny fiangonana Adventiste amin'ny tarany andro fafito, hoy pasteur Florira Mamontsoa, filohan'ny Federasiona ny Madagasikara avaratra. Zava-dehibe zany ity programa ity. Ny fiangonana Adventiste tamin'ny andro fafito maneran'ny mihitsy dia mametraka ho zava-dehibe zany ny fahasalamana araka ny teny izay nataony Madame Mato amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Anisan'izany zao hetsika fitiliana ny fahasalamana vozon'ny tranonjaza sy ny fahasalamana nono izay tonseny departementan'ny fahasalamana Adventiste aty amin'ny faritra Diana, hoy ny fagnazavany. Natao hagnampihana ireo vehivavy ahafantatra ny toe-batany no antony hetsika fizahana ara-pahasalamana memem-poana izay natao eto Antsiranana. Fitiliana momba ny cancer du sein sy ny col de l'utérus no nitanterahany ny Alahady 7 mars 2024 tontolo andro. Izay tafidriky ao agnatin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy, hoy Dr Razafy Mandimby Avitra Revo Tantily. Dia ny tanjona amin'izany dia mba hanampy ireo vehivavy amin'ny fanaovana ny fitiliana ny nono sy ny vozon'ny tranonjaza io zany, ka raha misy zavatra mampiahiahy dia ahafahana manampy azy ireo mandrakariva andeha tany izany aretina izany raha ohatra ka ahitana izany amin'ny andro vality. Tsy mijanogno amin'ny fitiliana zao hetsika izao fa misy ny fandraisana an-tagnana amin'ny alalan'ny fandefasana ny marary agny amin'ireo dokotera manam-pahaizana manokana momba ny fahasalamana vozon'ny tranonjaza sy ny nono raha misy ahitana ny soratra retiny makasika izegny ireo olo izay tonga manao ny fitiliana. Vehivavy anjatony mahery no tonga nanao fitiliana ny Alahady teo. Ny fahafantarany ny toe-pahasalamana no isan'ny antony nanosika ireo vehivavy ireo ho tonga anao ny fitiliana makasika ny fahasalamana vozon'ny tranonjaza sy ny fahasalamana nono ny Alahady 7 martsa lasa igny, hoy ny fagnazavan'ireo mpisitraka izany. Amin'ny mahamagnangy za zegny tiako zegny mahay fahasalamagna anakahy, ary zegny tegna tsara mba tonga antena koa raha misy zegny marary amin'egny tena mba moramora zegny fitahagna izy satria mba hitan-tena aloaloha, ary raha ohatra zegny ke misy zegny marary mba malakilaky tsaboegna, ary zegny mbala mahatonga za eto zegny andeha za fahasalamagna anakahy mba hezako hoe magnano akory tsara fahasalamagna anakahy zegny. Ankoatran'ny hetsika fizahana ara-pahasalamagna dia nisy ihany koa ny fanomezana torohevitry maro samihafa momba ny fitezagna vatagna, ny fisotroagna rano ary ny fagnatanjahan-tegna no natolotra ho an'ireo mpisitraka nandritra ny tontolo andro ny Alahady igny.